Nivoaka mitoby eo amin'ny kapisat izao ariva izao ny miaramila tao an-toerana ary nitarika ny mpanao fihetsiketsehana ny azana Analakely. Miaramila iray no voatifitra teo amin'ny Manandrify ny Toby Ratsimandrava eo andrefana Ambojanahary ary olon-tsotra iray voatifitra teo amin'ny Tonely Lambohita. Nanao fanambarana iraisana ireo komandin'ireo vondron-tafika eo anivon'ny tafika malagasy taorian'ny fiparitahan'ny fanambarana avy eo anivon'ny kapisat. Miantso manokana ireo miaramila eo anivon'ny kapisat hifanantona latabatra boribory ny ministry ny Folondana handritra ity fanambarana ity. Tamin'ny efatrora mahery teo no nivoaka ny naman'ireo miaramila roa voasambotra izay notakian'ireo miaramila eo anivon'ny kapisat ny famoahana azy ireo. Averina andakazerina ihany koa ireo miaramila ny kapisat izay niakanja taorian'ny fifampiresahana teo anivon'ny kapisat sy ny lehibe ny etamazoro ny tafika an-tanety ny tolakandro teo. Fanjoro sy nampiseho ny fanoharan'izy ireo ny filohan'ny ratsoela ihany koa ireo komba azy ireo androany. Patra maritra tandrenivohitra no nanaovan'izy ireo filaharam-be anehoan'izy ireo ny fanohanana ny filoham-pirenena sy anoheran'izy ireo ny fanakorontanana. Toerin'izy ireo ihany koa ny tetika anonganana ny filoha Andry Rajoelina. Manatra ny arabato plasy toboko vavy manasanao sahady anjoetra amin'ny farandy ny fampalalam-baovao amin'izao sabotsy alina izao iompana betsaka amin'ny vaovao nisongadina niseho teto andrenivohitra tamin'ity androany ity ny matoam-baovaontsika amin'izao alina izao. Nivoaka ny Toby Kapisaty teo Sonerana ireo miaramila ny Kapisaty androany tamin'ny efatrora sy sasantolakandro. Nisy ny fampitifirana teo amin'ny Zandarmaria Pirenena sy ny miaramila ny Kapisaty raha nandalo teo amin'ny Toby Ratsimandrava eo andrefana Ambojanahary ireo blindé tokony tamin'ny efatrora tolakandro. Miaramila iray avy amin'ny Kapisaty no voatifitra, sivily iray ihany koa no voatifitra teo anoloan'ny Tonely eo Ambohida. Tamin'ny 10 tolakandro no niditra n'Analakely ny blindé ny miaramila ny Kapisaty narandreo mpanao fihetsiketsehana. Tamin'ny 10 sy fahefany no tonga teo amin'ny parvis Analakely izy ireo. Mampitiana Andremololona sy Omegarana Evjona no mitondra ny antsipirian'izay. Ny voakany Toby ny Kapisaty ireo miaramila tao an-toerana tokony teo amin'ny 4 ora sy sasany tolakandro. Taorian'ny fanambarana ny ombonan'ireo lehibeny sy ny chef d'état-major de l'armée de terre izay tonga teny an-toerana nandamina ny raharaha. Hitany voakany Toby niaraka tamin'ireo blindé ny général Lisson René de Roland. Nitarika ny lalana ireo blindé ary narahan'ireo mpanao fihetsiketsehana teny an-toerana. Tonga teo andrefana Ambojanahary ny fanitsy ny Toby Ratsimandrava. Nisy ny blindé ny Zandarmaria Pirenena izay ka hiditra ny Toby. Teo no raikitra ny fifampitifirana teo amin'ireo zandary sy ireo miaramila avy amin'ny Kapisaty. Raha ny hita teny an-toerana miaramila iray no narato voatifitra. Ny toetrany ny dian'ireo blindé ny miaramila ny Kapisaty narahan'ireo mpanao fihetsiketsehana teny an-toerana ary niditra nanosy tamin'ny 5 ora latsaka fahefany. Efa nitorany mpanao fihetsiketsehana teo an-toerana ny blindé ny Zandarmaria Pirenena. Tamin'ny 10 tolakandro no tafiditra tao Andohan'Analakely ireo blindé ny miaramila ny Kapisaty sy ireo mpanao fihetsiketsehana.
nisy sivily iray ihany koa naratra no nitifitra teo andohana Analakely teo akaikin'ny tonelina Amboda. Nisy sivily iray ihany koa naratra teo andohana Analakely teo akaikin'ny tonelina Amboda. Nitarika ireo mpanao fihetsiketsehana niditra ny parvia Analakely ny blenden'ny Kapsat. Mbola vaovao mifampitohy amin'izay tranga androan'izay atrandy nambarany kolonel Randrianirina Mikael ampahibe-maso teo amin'ny parvia Analakely fa maty namony ainy ilay miaramila voatifitry ny zandary teo amin'ny Toby Ratsimandrava ny tolakandro teo. Nanambara kosa ny général Lilison René de Roland manamboninahitra zandary tokana niaraka tamin'ny miaramilan'ny Kapsat fa tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka rehefa ny vahoaka no manao fitakiana hoy hatrany ity général ity. Fetrandre Mananjara. Nambaran'ny colonel Randrianirina Mikael ampahibe-maso teo amin'ny parvia Analakely fa maty namony ainy ilay miaramila voatifitry ny zandary teo amin'ny Toby ny tolakandro teo. Nanambara kosa ny général Lilison René de Roland manamboninahitra zandary tokana niaraka tamin'ny miaramila ny Kapsat fa tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka rehefa ny vahoaka no manao fitakiana hoy ny général Lilison René de Roland. Ny antso ny vahoaka tsy hisaraka amin'ny miaramila intsony ny général Lilison izay lehibe rehetra amboniny nitifitry dia tompona andraikitra daholo raha ny nambarany. Nanao fampitandremana ireo izay mikasa nimba ny fitakiana izay tarihin'ny miaramila manomboka androany amin'ny alalan'ny fanimbana sy fandrombana fananan'olona ny nanome baiko iarovan'ireo tranombarotra raha misy tranon'olona voaroba dia nizandasy ny polisy no tsy mahavita ny adidiny hoy izy. Gendarme vitsivitsy mbola baiko ny général Ravalomanana nitifitra miaramila. Responsable rehet ambuni lentiftine mialawe tololo silan mana pahesa na Madagascar silan mahe Madagascar ni wa vintanura efa ni kupena reo efa tsmis fanantena na tsuna na reo kadia avela vetanura insanganyeu Amarana kunten netrisi anara rota hanimba ni fitakina zaitari ni miaramila hano fangupana hano piage hayatwa pia manme beko na reu gendarme polisi yaruf ni tambarta fa avela ni kutandu
ny gendarme police mandeha miaro fa raha misy tranon'olona voaroba dia atsika anareo gendarme sy anareo police tsy mahavita ny asa. nanao fanambarana tamin'ny nora latsaka fahefany ariva ny général Jocelyn Rakotoson lehibe ny etamajoro ny tafika Antanety ny antsony rehetra hiaro ny fananana iombonana sy amerina ny fampiresahana ao anatin'ny fotoana aingana antenany ny antsony koa ny FFKM sy ny hervelona rehetra tsy ankanavaka anao fanelanelanana nabarany fa tsy misy azo tombontsoa amin'ny korontana eo ambony latabatra hoy izy noho fampiresahana mamafisy ny antsony rehetra mba hiaro ny fananana iombonana mba tsy hisy ny fandrobana tondra ny antsiprian'izay mamitiana Andribololo eo amin'ny sariny Omega Ranavjon. Raharaha ato anatin'ny fitandronana filaminana tsy misy vahaolana ao anatin'ny korontana sy famonoana ny samy malagasy amin'ny maha-olom-pirenena ny tenako sy amin'ny maha-tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy dia miantso fitonina ny tenako miantso ireo rahalahy rehetra hiaro ny vahoaka sy ny fananany miantso koa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka hanampy an'ireo mpitandro filaminana hamerina ny filaminana ao anatin'ny fifampiresahana sy amin'ny fotoana aingana miantso ireo ray aman-dreny ampanahy ao anivon'ny FFKM hana sy ny hervelona rehetra tsy ankanavaka mba hanao fahalelalelanana amin'izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao tsy misy azo tombontsoa amin'ny fikorotanana sy ny fifamonoana fa dia tokony eo ambony latabatra ny fampiresahana sy ny fifampidiniana no tena ahitana vahaolana koa miantso antsika vahoaka malagasy koa mba samby hiaro an'iray ny fananana iombonana ireny mba tsy sanatria akory handroba fa kosa hiaro an'izy ireny miaraka aminay mpitandro filaminana indrindrandrindra isika rehetrarehetra eny manomboka anivon'ny fokotany firaisana mba hiara isalahy sy irahina aminay mpitandro filaminana mba hiaro an'ireny fananana iombonana ireny koa manantena ny tenako fa dia ho tombontsoany vahoaka malagasy sy ny firenena no anatanterantsika izany fiantsona izany mankasitraka ho an'ny tanindrazana. Toizantsika hatrany ny fampalam-baovao nandoro kodiarana teny Akadimahoaka ireo miaramila avy ao amin'ny Kapsaty taorian'ny fanambarana nataon'izy ireo androany maraina niaraka androna tamin'izy ireo moa ny vahoaka teny amin'ny manodidina ka feno sakana avokoa ny fifamoivoizana teny Akadimahoaka nanoana ity hetsika ny Kapsaty ity ny vahoaka teny antoerana tondra ny atsiprian'izay Eliza Herman eo amin'ny sariny Eric Ranevson. Entitra ny fiambinana teny amin'ny faritry ny Kapsaty sonerana ny maraina teo taorian'ny fanambarana nataon'ireo miaramila teo anivon'ny Kapsaty. Tadidio fa isika miaramila zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina eny ny fianakaviantsika eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijoroana handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Nivondroana isika miaramila zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra namanao galainao ny anabavinao zana vahoaka isika kaoka hiverina eny vahoaka.
Efa nanomboka naniditsena sy nangoronentana avokoa moa ireo mpivarotra teny manodidina taorian'iny fanambarana iny. Nanomboka vory maro araka izany ireo vahoaka teny manodidina nanohana sy nankasitraka ny eo anivon'ny Kapsaty. Nandritra io fotoana io no efa nanomboka nametraka sakana tamin'ny alalan'ny dorikodiarana ireo miaramila tao amin'ny Kapsaty sy ireo mpanao fihetsiketsena teo ankadimbahoaka. Nanomboka ny tolakandro teo tsy afaka ny famezivezena intsony ny teny an-toerana. Naverin'ireo mpanao fihetsiketsena avokoa ireo fiara sy kodiaran-droa ny anafana ny hetsika ary ny toy ny sakana nataon'izy ireo. Fiara simby iray no nampiasan'izy ireo natao sakana. Teratany sinoa iray nandalo tamin'ny kodiaran-droa niaraka tamin'ny mpiambina azy no voasakan'ireo mpanao fihetsiketsena ka nitangoronan'izy ireo sy nanaparan'ireo mpanao fihetsiketsena sasany herisetra. Lasa nandritra izany ny vola 5 hetsy ariary izay tao anaty kitapony. Noentin'ireo miaramila teo anivon'ny Kapsaty avy hatrany araka izany ity teratany sinoa ity ho fiarovana ny ainy. Fananao fanambarana iraisana ireo komandin'ireo vondry tafika eo anivon'ny tafika malagasy taorian'ny fiparitahan'ny fanambarana avy eo anivon'ny Kapsaty. Miantso manokana ireo miaramila eo anivon'ny Kapsaty hifanantona andatabatra boribory ny ministry ny Voalohalinda nandritra ity fanambarana ity no tsy aiviny fa iray tsy mivaky ny tafika ka malagasy ka manainga ny tafika izy ijoro aorina. Mamafisiny ihany koa fa tsy vahaolana amin'ny tsy fitovian-kevitra ny fampiasan-kery izay ahina hitarika amin'ny fandatsahana. Fitiavana Dony Iverasata. Tamin'ny 12 oratoandro teo, ny vory sy nanao fanambarana miaraka teny amin'ny etat-major ny tafika malagasy eo mpitarika ny komando ny tafika malagasy. Nitarika izany ny ministry ny Voalohalinda vaovao ny jeneraly Manantsoa Rakoto Arvelo de Rasimanjaka. Tazana voasolo tena teny avokoa ireo tafika anabakabaka Andranomasina sy tafika Antanety. Nisongadina tao anatin'ny fanambarana fohy nataon'ny ministry ny Voalohalinda malagasy ny fiantsonana ny fifampiresahana amin'ireo miaramila eo anivon'ny Kapsaty nanao fanambarana androany. Manoloana ny toedraraha misy ankehitriny izay tompon'andraikitra eto anivon'ny fibaikona ny tafika malagasy dia manao antsoavo ho an'ny miaramila rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy mba ho tony. Misy ny tsy fitovian-kevitra nefa tsy vahaolana ny fampiasan-kery. Ilaina ka isiny ramandrika. Koa aloha izany manao antsoavo aminareo rahalahy izay tsy mitovy hevitra hifanatona andatabatra boribory. Tsindriana manokana amin'izany anareo rahalahy izay ao amin'ny ivon'ny Kapsaty ankehitriny. Ny tafika malagasy dia iray tsy mivaky ao anatin'ny fanajana amin'ny fifehezana sy ny lalàna velona ihany no imasoantsika. Ko miantso ny tafika malagasy rehetra aho ijoro aorinako satria isika dia iray tsy mivaky. Eto izay dia manao antsoavo ho anareo hery velona rehetra, indrindra anareo anivon'ny ray aman-dreny anivon'ny FFKM hifanatona sy hanohy ny ezaka fandaminana izay efa atao ankehitriny. Eto ambaranana ny tafika malagasy dia mijanona hatrany elanelam-panahy sy mandafarany ho an'ny firenena, ho an'ny tanindrazana. Tamin'ny fatrora mahery teo no navoaka ny namandreo miaramila roa voasambotry ny zandary izay notakian'ireo miaramila eo anivon'ny Kapsaty ny famoahana azy ireo. Averina andakazerina ihany koa ireo miaramila ny Kapsaty izay ny Ankanja taorian'ny fampiresahana teo amin'ny anivon'ny Kapsaty sy ny lehibe ny etat-major ny tafika Antanety tamin'ny tolakandro teo hatrany. Eliza Hermanina, Eric Ranavison ary Omega Ranavison. Fahitana ny fijaliana mahazo ireo mpitolona no nahatonga ireo miaramila mijoro raha nambarany eo anivon'ny Kapsaty. Tonga teny amin'ny tobo Kapsaty ny jeneraly Jocelyn Rakotson lehibe ny etat-major ny tafika Antanety ka nisy ny fampiresahana teo amin'ny rotonta nanentana ireo miaramila mba tsy hisian'ny fampitifirana. Ny lehibe ny etat-major ny tafika Antanety navoaka ary naterina teny amin'ny Kapsaty tokony tamin'ny 4 tolakandro teo moa
ireo miaramila roa voasambotra izay notakiany eo anivon'ny kapisaty ny famoahana azy ireo taorian'ny fampiresana. Voka le namanay dia nisambolana anankiroa tany dia miveriny eto amin'ny kany miaramila anay zay mandeha eny an-kianja eny zay tsy manao zay manao ny tsy asany zay zao nivokatry ny fampiresana daholo. Kare tsy animba na fananana iomboniny izany na fananan'olo tokana satria hitanareo fa raha ohatra ka ireo société na ireo mpivarotra eto Madagasikara robaina dia firy taona malagasy mitovy amintsika izy ireo. Fa tsy nety niala teny Anosy ny manodidina mihitsy ireo mpanao hetsika tamin'ity sabotsy 20 oktobra ity na dia nirivotrevitra aza ny bomba mandatsa-dranomaso nalefandreo mpitandro ny filaminana teny atoerany. Notakian'ireo mpanao hetsika ny hiditra eny amin'ny kianjana Ambohijatovo mba haneo hevitra. Anisan'ny tazana teny Kianja ny maraina teo sy nanome tsodrano mpanao hetsika ireo olobe sy ray aman-dreny ara-drazana. Nisy ireo naratra nandritra ity hetsika ity. Mampitiana Andriambololona Fetra Andriamananjara. Ira-pirenena sy tsodrano no nomeny ireo olobe sy ray aman-dreny ara-drazana nanomboana ny mpanao fihetsiketsehana Androany maraina teny Antanimbarinandriana. Momba antsika ilay Andriamanitra Andriananary miaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka mandeova manasana. Ireo olobe sy ray aman-dreny ara-drazana avy eo no nitarika ireo mpanao hetsika miaraka tamin'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana. Nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana rehefa tonga teto amin'ny rond-point Iazo Anambohita. Kianja ny 13 Mai. Ny antony dia manana fangatana ny vahoaka malagasy. Kianja Ambohijatovo 13 Mai. Manana fangatana izahay malagasy ary manana fangatana ihany koa ny amin'ny marary andreo zanaka ireo. Omeo lalana izahay. Mangataka amin'ny mpitarika miaramila izay mitarika anareo izay ampahendrena ampitiavana amin'izao fotoana izao omeo lalana ny zanaka malagasy raita-po aminareo. Tsy nisy ny marimaritra iraisana na dia nangataka ny Iazo Anambohijatovo amin'ny mpilaminana azy ireo mpanao fihetsiketsehana. Somary nemotra nanandrify ny trano sary ireo mpitandro ny filaminana ary nanantona ireo mpanao hetsika. Ireto farany izay tsy nety niparitaka sy ny ala na dia nisy aza ny fampitandremana nataony mpitandro ny filaminana. Miparita ianareo fampitandremana voalohany fa ampiasa hery izahay. Fampitandremana voalohany miparita ianareo fa ampiasa hery izahay. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso voalohany tamin'ny 12 sasany nanomboka ny famaly, ny torabaty sy ny fandrefasana bomba mandatsa-dranomaso. Sy ny ala tetỳ an-toerana ireo mpanao fihetsiketsehana ary vao maika ny tombo isatrany. Nanamafy ny fanoherana ireo mpitandro ny filaminana ary ny amaro isa nanosika ireo mpanao fihetsiketsehana hitina teny amin'ny rond-point Mahamasina. Tsy nitsatra ny torabaty sy ny fitifirana bomba mandatsa-dranomaso sy ny ala mihitsy ireo mpanao hetsika fa niemotra kely dia niverina indray amin'ny torabato. Irivotrevitra ny bomba mandatsa-dranomaso. Hatratra amin'ny tolakandro ny fanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana androany sy nitsaratra ny tombo ireo mpitandro ny filaminana tonga dia ety an-toerana. Misy ihany koa manoloana ireo point eto Mahamasina eto. Nisy ireo naratra tsy sempotra nandritra ety hetsika androany ety.
fa raha iverenina trano ny tranga niseho tamin'ity androany ity dia nanao diabe ampilaminana ny azo ananosy ireo mponina avy amin'ny lalam-pirenena voalohany androany hamonjy ny fihetsiketsehana hitany alolana azy ireo ny ben'ny tanàna ny Meritsy Atozika. Tsy nisy mpitandro filaminana nanakana ny dian'izy ireo mandra-pahatonga ny teny anosy izay toerana ny famondronana ireo mpanao fihetsiketsehana rehetra. Gracia Andriatsy toerana eo amin'ny sariny Iva Rasata. Tonga nanatevin-darana ireo mpanao fihetsiketsehana teny anosy ireo mponina avy amin'ny lalam-pirenena voalohany androany. Nisy ny diabe nataon'izy ireo namakivaky ny Anosy Zato sy Anosy Be. Tsy nisy ny fanakanana natao ny mpitandro ny filaminana nandeha ampilaminana izy ireo sady maneho ny fitakiana. Tonga namonjy ireo mpanao fihetsiketsehana teo anosy izy ireo taoriany diabe. Hita teny atoerana ireo mpanolotsaina munisipaly miaraka manao ny fitakiana sy ny mpanao politika avy amin'ny antoko sasany. Rehefa tonga teo anosy azo nambohidamo izy ireo dia nisy ny fanapariahana ireo mpanao fihetsiketsehana natao ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny entona mandatsa-dranomaso. Fatetsy akila ny joro sy nampiseho ny fanohanan'izy ireo ny filohan'ny Rajoelina ihany koa ireo mpombazy androany faritra maro teto an-drenivohitra no nanaovan'izy ireo vila Arambe anehon'izy ireo ny fanohanana ny filoham-pirenena sy ny fanoheran'izy ireo ny fanakorontanana toerin'izy ireo ny tetika anoganana ny filohan'ny Rajoelina raha ny nambarany. Fitiavana Donisy Iva Rasata no mitondra ny Antsibirianzay. Andavamamba, Ampefilo, Fiaro, Malakam, Ankazimanga, Ankorondrano, Jesosy Mamonjy, Andraharo, ireo no nisan'ny fatrana natanterahany ireo mpomba ny filohan'ny Rajoelina diabe ampilaminana nanehon'izy ireo ny fanohanana ny filohan'ny Rajoelina sy anoheran'izy ireo ny fihetsiketsehana misy amin'izao izay mitarika fanakorontanana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Ny tandrozotra nanerina ny renivohitra izy ireo ary nanamafy fa filoha lany ara-pomba demokratika ny filohan'ny Rajoelina ka toanan'izy ireo hatramin'ny farany ny amitany ny fotoam-piasany. Nambaran'izy ireo ihany koa paleo ny fihetsiketsehana mitarika fanotohinana ny fiainana andavanandro ny vahoaka izy ireo. Izany nahita teny an-dalana dia mba mivily izay dia nakanty mety aminay ilay satria izay tsy mila korotana dia mba avelao ilay mpianatra mba hianatra satria izao zao lasa tsy mianatra daholo ny mpianatra dia lasa problème ho anay ilay izy satria ny hofatrano tadiavina ny hanina hohanina tadiavina ny asa tsy misy amin'ilay korotana ataonareo dia ngaviana tanandroa mba olon-dehibe daholo tsika samy mitady daholo vao mihinan-kanina zao mihinan-tsiny ilay président fitondratsika fa satria tsy moramora no mitondra an'io dia raisy fotsiny hoe nareo zao manana tokantranonareo raha tsy mavita mitatana ny tokantranonareo dia hoakininareo aminazy daholo vendrihatra fa samy tompona ndraiky tsirairay avy samy mandinika amin'izay tokony ataony dia mahaiza misaina amin'izay zavatra tokony ataonareo oka izay ilay korotana fa izay tena lehibe. Tsy vahoaka momanareo fa reo ilay vahoaka leo korotana efa leo korotana efa firosamanina zay nisy korotana teto dia reto vahoaka reto volo azy teny ary hiaro ny tsenany hiaro hoe afaka miasa zareo fa leo korotana dia raha antsika malala ny zavatra misy eto amin'ny tany sy fanjakana amin'izao fa mbola mijoro ny firenena mbola mijoro ny filohan'ny repoblika ny antony isina eto dia hiaro an'izany filohan'ny repoblika zany tsy solution ho antsika ny firodana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao efa nirodana antsika tamin'ny 2009 inona ny zavatra nisy firy-taona nanarina azy io filohan'ny repoblika io dia izao nefa antsika mbola hirodana indray ka mijoro eto izay miaro an'izany fanalana ny filoha Andrina Rajoelina zany mba hisin'ny filaminana eto amin'ny tany sy fanjakana ny Madagasikara. Hitantsika na ny fanambarana sy nataon'ny président Andry Rajoelina dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra satria inona moa ny antony izany korotana sy krizy teto amin'ny firenena zany dia hitan'ny vahoaka iray manontolo manerana Madagasikara tsy Antananarivo irery any ary tokoa marina zao fa misy mihetsika ny amparitany mpamparitany ray sy ny mihetsika fa amparitany rehetra fa tsisy mihetsika intsony dika ny anaovana an'izao dia amin'ny vahoaka fa ny filoha Andry Rajoelina dia mbola mahavita ny ataony ary izy hoe efa manteny hoe alapitra mandany izy inona ny tsendrasantsika na.
Fa niparitaka teny anivo ny tambazotra fa nanao taridositra ny ala teny amin'ny parvy ireo mpitandro ny filaminana androany tamin'ny fiandohan'ny tolakandro taorian'ny fandalovan'ny mpanao gazetina teny atoerana hita fa horonan-tsary tsy izy izay niparitaka izay mbola niatrana teny atoerana ireo mpitandro ny filaminana miaraka amin'ireo fiaraben'izy ireo. Fitiavana Donisy Ivarasatadrany. Nandritry ny fihetsiketsehana androany nanaitra ireo mpanaraka ny tambazotra ny fahitana ity horonan-tsary ity. C'est en direct. Ils s'enfuient tous. Ils sont en train de brûler de l'autre côté. Rehefa jerena dia horonan-tsary eny amin'ny fatry ny parvy Analakely ity horonan-tsary ity. Hita ihany koa amin'ny horonan-tsary io fa toa lasa nandositra niaraka tamin'ny fiarabeny ireo mpitandro ny filaminana ny andry teny an-toerana. Izy kosa ireo hita miazakazaka ny ala teny an-toerana ihany koa. Rehefa inoana ny horonan-tsary dia toa misy olona mitantara ny zava-misy amin'ny fiteny frantsay ihany koa. Nandeha nanamarina ny zava-misy teny an-toerana izahay androany. Nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro teo no niparitaka ny horonan-tsary. Tonga teny an-toerana tamin'ny 3 ora latsaka folo izahay ary toy izao no zava-misy eny an-toerana. Ny tamin'izao fotoana izao aloha dia miatrana ety an-toerana ireo mpitandro ny filaminana. Misy ny polisim-pirenena, eo ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana isan-karazany, ny camion tazantsika avy amin'ny bataillon appui feu zao ireo tazantsika ireo, ary ireo ihany koa ny fiaran'ireo gendarmerie pirenena miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana moa zany izay mijoro ety an-toerana. Sary amin'izao ora itenenanay izao amin'ny 3 ora latsaka folo. Araka izao horonan-tsary izao dia mbola miantrana teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny fiaraben'izy ireo avy. Nangina tanteraka kosa ny fatra Ambozatovo sy ny manodidina tamin'ny ora nandalovanay. Vaovao mahakasika ny fanabeazana voaray daholo ireo fangatahana nataon'ireo mpampianatra sy mpanabe anatin'izao vanim-potoana izao, hoy ny Diraina Analamanga. Nanamafy anefa ny Diraina fa misy andraikitry ny ministera hafa ireo fitakiana ireo fa tsy anio anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena fotsiny ihany ka efa ampitaina amin'izy ireo izany. Miantso ny ambara tonga ampahefana isan-tsokajiny noho izany ny Diraina Analamanga hijery ireo fitakiana ireo. Mampitiana Andrimbololona sy Omegarana Efjaona. Ny amaro ireo mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny sekolim-panjakana no nilaza ny firosoana amin'ny fitokonana ary mampiato ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo nanamafy ny fitokonana ireo mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny lycée LMA izay namafisan'izy ireo fa tsy hiverina mpianatra raha tsy voavaly ireo fitakiana maro lafy nataony. Nilaza manoloana ireo fitakiana ireo ny fitalehavam-patry ny fanabeazam-pirenena eto Analamanga na ny Diraina Analamanga fa efa voaray ireo fitakiana ary efa miantso ireo ambaratonga samihafa hijery izany izy ireo. Manoloana ny zava-misy efa voarainy kaikaiky mpanabe mpiara-miasa ankehitriny toy ny fampiakarana ny indemnité de logement, ny intégration izay toy ny tany aloha ihany no fepetra aminy, ny fampitomboana ny poste budgétaire, ny fanatsarana ny mombamomba ny mpiasa. Voaray izy ireo ary misy amin'ireo no tsy ny ministera antsika irery ihany no mahavaly azy ka efa nampitaina ary hoamafisina amin'ny ambaratonga mahefa ihany koa. Miantso ny fanjakana mahefa amin'ny ambaratonga tsirairay avy handray ny andraikitra mifanandrify aminy. Miantso ny fahendren'ny mpanabe ihany koa mba hitsinjo ny hoavin'ny zanantsika. Ny ministera dia misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny famahana ny olana. Manentana andray aman-dreny mba ho tony satria efa mandray andraikitra ny fanjakana. Misaotra antsika mpanabe namana rehetra. Masina ny fanabeazana. Nanamafy ireo mpanabe sy mpampianatra amin'ireo sekolim-panjakana fa hanatsarana ny tontolo ny fanabeazana sy ny kalitao ny fampianarana amin'ny ankapobeny no antony fitakiana ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao.
ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika tokony gadona androany eto Antananarivo ny milina famokarana herinaratra 500 mégawatt izay niala tany Toamasina tamin'ny alakamisy lasa teo omaly ny fiarany tatra ity milina ity no tonga tao Moramanga. Tonga tany an-toerana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa alina nanaramaso ny fampiakarana izany. Ny aingan-droany maraina indray kosa ny fiara mitatitra ireo fitaovam-pamokarana herinaratra iazo Antananarivo. Grâce Andriatsitoerina sy Iva Rasata. Intsivy miantona no hitaterina ireo milina famokarana herinaratra mitetina 500 mégawatt avy an-Toamasina iazo Antananarivo ireo. Ny andiany voalohany amin'izany dia efa tonga tao Moramanga alina ary ny ainga tao an-toerana androany maraina iazo Antananarivo. Notsidihiny ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa manokana ny fahatongavana ity milina ity tao Moramanga. Misy ny fanaramaso akaiky nataony momba ny fandehanany fivantanana ireto fitaovana ireto ho apetraka ao amin'ny tobim-pamatsiana herinaratra Ambohimanamboly. Eto Moramanga tsika araka ny resaka teo dia efa manafaingana ny ataontsika hoe ny temps tokony atongavana tamin'ny prévision aloha dia efa hoe efatra andro aloany fa zao tsika nanisy ary ny olana kely tamin'ny araka ny rezana teo dia efa hotantratsika anatin'ny telo andro angadinihana zany mety hotantratsika anatin'ny andro sasany no fampiakarana ireo. Io moa zany tsika miasa andro manala satria fohy fotoanana antsika. Ny aingan-droany maraina tao Moramanga indray kosa ny fiara mitatitra ireo fitaovam-pamokarana herinaratra ireo rehefa nijanona tao Moramanga alina. Tanjona amin'izao ny ampitomboanana ny famokarana herinaratra mba hanatsarana ny tolotra fototra sy hiantohana ny fiverenana amin'ny laon ny fiainana andavanandro ny mponina eto an-drenivohitra hoy ny Prime Ministre. Andendray isika izao hianatra misimisy kokoa afantatra ny teny malagasy atao anatin'ny zanam-pandaharana voambolana. Androany dia ny voambolana hoe manihatra indray no izana fatarina ny heviny. Ny hevitry ny hoe manihatra dia samy tsena na koa hoe fanandrana, izany hoe fanena na miona na koa mifanatrika. Amin'ny teny frantsay ny mahalaza azy dia hoe se rencontrer. Voambolana izay azo lasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Avy niaritra mafy tany amin'ny hopitaly izy ka tsara raha manihatra azy ao an-tranontsika fianakaviana rehefa mody izy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Tandreo mandeha alina fa tsy vita mora mifanihatra amin'ny olon-dratsy na koa hoe tena rariny raha ho tsenaina eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo atleta malagasy satria nahazo amboary izy ireo rehefa avy nanihatra tamin'ireo ekipa fanandrina tamin'ny lalao goavana iny. Rehefa azontsika ary midika amin'ny voambolana hoe manihatra izay midika hoe samy tsena na koa fanandrina dia azontsika izarana tsara mampiasa izany araka ny tokony tenenana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Dia izay koa mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy alina ity makasitraka anao nanjo izany hatramin'ny farany dia misaotra manokana ireo ekipa ny TV+ Madagascar nampita amin'ny vantana avy eny Ankanja ireny vaovaona rahantsika androany ireny. Dia makasitraka ihany koa ny ekipa teknika sy ny mpanao gazety tato anatin'ny studio izay niara-ny sala tamin'ny fanatanterahana izay fanangonana sy fampitana ny vaovao izay. Dia ny fandarina ny aty aminay no arahanao amin'ny tapany faharoa amin'izao fampalalam-baovao izao. Ny tenako metraka ny veloma ho manaraka indray. Veloma tompoko.